Taranja volleyball manjakazaka ry zareo avy eo amin'ny fiarovam-pirenena ny Kosfa zany sy eny avy eo amin'ny gendarmerie-pirenena raha ho an'ny lehilahy eo amin'ity taranja volleyball ity. Ny Kosfa moa androany vao niankatsehatra ary dia nandresy avy hatrany tamin'ny seta 3-0 any ASDMA. Mitoy zany ny faninanana eo amin'izay taranja volleyball izay miditra eo amin'ny andro fahadimy ho fitinina aminao ary anatin'ity fanadihadiny ity ny vokatra teo amin'izany fifaninanana izany. Ekipa folo avy eo amin'ny sokatsy lehilahy sy vehivavy division voalohany no miatrika ny fidinana ny tompondakan'ny ligina Lamanga eo amin'ny taranja volleyball. Niditra teo amin'ny andro fahadimy ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity, mandravarava ny zandary sy ny miaramila eo amin'ny sokatsy lehilahy. Manao izao hafany ihany koa ireo ekipa vehivavy toa ny Bias VBCD AMVB mitady fandresena. Vokatra teo amin'ny fihaonan'ny AMVB manao akanjo manga sy ny Asito manao akanjo mavo izay arantsika amin'ny sary ity ary eo amin'ny fihaonana eo amin'izay division voalohany zazavavy izay. Nombontsan'ny AMVB tamin'ny seta 3-0 ny Asito teto 5-20, 5-17, 5-4. Teto kosa indray dia nandravarava ihany koa ny Biasy manao akanjo manga tanora amin'ny sary nanoloana ny Asia. Resy ny Biasy tamin'ny seta 3-0 ny Asia teto 5-20, 5-20, 5-20. Teo amin'ny seta faharoa ihany ny hita onahatohitra ny Biasy ny Asia. Fiaonana teo amin'ny VBCD voalohany sy ny 3e FNS. Resy ny VBCD tamin'ny seta 3-0 ny 3e FNS 5-20, 5-20. Ny VBCD voalohany no nandrombaka ny seta voalohany. Nitsambadika ny seta faharoa satria nanao izay ho afa ny 3e FNS ka dia lasan'izy ireo zany tamin'ny isa 13-5. Taorian'izay nefa dia nampiseho ny herin'ny tanteraka ny VBCD dia lasan'izy ireo ny seta roa ambiny izay ny batany ny fandresena. Toy izao kosa ny vokatra teo amin'ny sokatsy division lehilahy. Ravarava ihany koa ny gendarmerie nationale izay nandresy ny RVB tamin'ny seta 3-0. Sambany kosa no niakatra akianja androany ny Kosfa avy hatrany dia nanamontsana ny ASDMA tamin'ny seta 3-0 ihany koa. Ny CSA nandresy ny Scoop Digital tamin'ny seta 3-0, ny Asia nandresy ny MVBC tamin'ny seta 3-0.